lesona larana fahatelo Sarihin'ny Mandrakizay lesona fara somarinjakenjana sady zany fa izao aleoko manana tahotra fahatakarana mahasalama mba hisorohana ny olana ohatra tiako tenena raha ohatra misy olona mandeha morotevana dia mbola fanalavirana ny tevana ihany ve nampianarinao azy tiako tenena tapina masina amin'io fotoana io dia hoy izany hoe tsaratsara kokoa raha ohatra ka tiany lalana rehefa mandeha ohatr'izao fa hoy izany hoe janona ary amin'ny amehana sy fihetsem-po mihitsy ny ilazanao an'ilay izy tanao atao amin'ny baiboly mazava tsara ao amin'ny asan'ny apôstoly toko 5:12 ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa mba ny lanitra nomena ny olona tsy maintsy andraisantsika famonjena tiako mihitsy zany hoe tsy maintsy vonjena tsika afaka manao maina ve anao hitanao matetika ny olona no milaza hoe Andriamanitra be fitiavana ve dia andefa olany amin'ny elo ahoana moa mahatonga an'Andriamanitra anao an'izany nefa mety misy olona tsy mandray an' Jesosy mihitsy aleo vakiko aminao ty fa ilay natiorany amin'ny maha-Andriamanitra azy sy ny heriny mandrakizay dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantany tsara Andriamanitra amin'ny zavatra ataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo ahoana ianao amin'izany ao ve tsy manana fialan-tsiny ireo satria araka ny fanambarako tamin'ny voalohany dia faniona tamin'ny olona tamin'ny Malaisie sy tany Moyen-Orient naniry mafy an'Andriamanitra mihitsy ireo olona ireo ka niseho ara-baky teny mihitsy Jesosy nisy fiangonana iray izay nitoriako tany Indonezia nisy mpiangona miisa 140,000 70,000 mahery tamin'ireo dia silamo niova fo intelo any efa tonga tao ary nanao asa fanompoana tao dia nanontany mpitantandrara tao amin'ilay fiangonana hoe ahoana ka ny fomba nandraisanao famonjena teny jerisika izao ny lazainy silamo mafana foa Deus izy makany amoska foana isaky ny somarivo tena mpanan-karena be izy Deus izy hoe tamin'ny efitra anatiny tao amin'ny tokantranoko tsy misy varavarankely satria ngeza be ilay trano tsy misy lalana hidirana na hivoahana zany amin'ilay izy zay ny tianytenena biraoko ozy izy Deus izy hoe tena teo am-perinasa dia niondrika tampoka dia aveo dia nahita hoe misy olona tafiditra zany Deus izy hoe niandrandra tsy moramora io misy lehilahy manao akanjo miloko volomparasy sady manolotra ny tana milaza hoe za Jesosy sady nanjavona teo masoko izy tamin'izay fotoana izay dia nomboka nikaroka ozy izy dia zay ny fomba nandraisako famonjena mpitantandrara amin'ilay fiangonana lehibe izy fa tsy misy fialan-tsiny satria raha misy olona manao hoe te hahalala'Andriamanitra aho dia ambaran'Andriamanitra aminy Jesosy afaka manao maina ve ianao fa ity ilay karazan'olona izay tiako resahana androany ary miresaka amin'ny olona izay farana any amin'ny fary mirehitrafo fa ilay tena tiako resahana dia ireo olona izay voafitaka olona izay tena mihevy tena ho any an-danitra kanefa tsy hany ny hafarany fa tamin'ny taona 80 dia nahita fahitana izay tena mampatahotra mihitsy fantarao tsara fa misy karazany betsaka ny fahitana resahan'ny baiboly misy fahitana izay mahita ara-baky teny mihitsy ianao ka tahaka ny any amin'ilay toerana mihitsy ianao fa misy kosa ilay fahitana ara-panahy tamin'izay fotoana izay dia nahita olona mangory-potsy sady tsy hitanao ny farany tiako tenena tena olona tena tsy hitanao mihitsy ny faran'ilay vahoaka tsy maintsy niatrika ny vavahadin'ny lanitra zareo dia ny vavahadin'ny lanitra ny tao ariko ary teo anelanelako sy ny vavahadin'ny lanitra dia Jesosy ny tsirairay tamin'ireo olona ireo dia niantso azy ho tompo daholo ny tsirairay tamin'izareo dia samy nanantena azy ilaza hoe midira amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izao ny teny reko mialahy any voako fa tsy fantatro nareo ary ny zavatra navelan'Andriamanitra ny ainako tamin'izany dia ny orooro sy ny fijaliana teny amin'ny tavany ny fahatairana noho ny tsy finoana ilay teny reny nametrahan'Andriamanitra fanirana lalina tato am-poko tsy ho an'ny very any an-dalambe ihany fa ho an'izay very ao am-piangonana ihany koa te aneo anao ateny voaka ny vavan'i Jesosy izao ny lazainy tsy izay rehetra manao amiko hoe ilay Zahwe dia Jesosy izy no miteny fa tsy i Mohamed na i Buddha Jesosy no miteny tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra misy zavatra tiako tondrina eto voalohany indrindra reto olona reto dia miantso azy hoe tompo daholo ary mario fa averina indroa ilay teny hoe tompo novinanoviana no averina indroa ny teny ao amin'ny soratra masina dia songadina ilay izy tahaka lazainy Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa marina zany tahaka ny hoe ao anaty efitrano mihitsy anao ka tsy lazaiko aminareo marina tokoa lazainy amin'ny fihetsem-po mihitsy zany ilay izy tsy fanasongadinana ihany no aseho an'io fa maneho fihetsem-po ihany koa io zavatra io raha toa ka mijery Samuela 4:15 ianao niantsoantso tamin'ny feo mahery Davida mpanjaka niantsoantso tamin'ny feo mahery izy hoe ry Absaloma zanako nosoratana indroa zany ilay izy satria tsy avotra fotsiny fa misy fihetsem-po be aseho raha mitoy mamaky tsika dia izao rehefa tonga ny andro fitsarana dia maro no anao hoe tompoko
hitanao fa misy fihetseham-po zany tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zahay nampiasa fihetseham-po mihitsy zany izy nitory nino ny filazantsara izy nitory ny filazantsara ihany koa izy tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zay tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zay tsy efa nanao fahagagana maro tamin'ny anaranao ve zay noho izany tena nandray anjara tamin'ny asa fanompony izy nino ny filazantsara zany reto olona reto tamin'ny fihetseham-po mihitsy nanaovany an'ilay fandaniana maraka ve nareo ny laza ny afatra Andriamanitra reto nanao asa fanompona zareo kanefa mbola zao ny hoe miala amiko ao ve rasokely ary mety misy hevitra hoe izany zany ny tena mahakristiana mazava be tsara mihitsy mifananao zavatra efatra reo mahakristiana azoko antoka tsara mihitsy fa tsy afaka ny kristiana ny olona raha tsisy an'ireo efatra reo fa ny fananana fotsiny ireo efatra reo dia tsy mahatonga anao ompino ny tiako ambara tsy manampina inona inona fa avotrako fotsiny le zavatra lazainy ao ve dia toy izantsika le izy ary ambarako amin'ny marimarina hoe tsy fantatra koa ianareo hatrizay ny teny grika milaza le fantatra dia midika hoe tsy nana fifandraisana akaiky taminao miala amiko ianareo mpanao meloka tsaro fa zao nolazainy hoe tsy izay rehetra manao mikitompokitompoka nitra fanjakany lanitra jereo tsara le teny hoe mpanao mario le teny hoe mpanao zay ny teny grika entina milaza an'io zany dia anomia izay midika hoe manaiky ny fahefan'Andriamanitra tsy miresaka momba ny olona lavo anatin'ny fahotana ka milaza hoe Andriamanitra mifona izao nolazainy Jesosy hoe raha manota aminao impito ampitomboina fito ny rahalanao ka tena mibebaka marina dia mamela azy nilazainy amin'io dia satria ianao dia natao amela elo ka takandrainao zany an-danitra raha ohatra ka nanota taminao izy ka vitanao impito ampitomboina fito tao anatiny indray andro le izy dia tena mibebaka inona tika le mibebaka malahelo mafy mihitsy ianao nandratra ny fony voavely ianao amin'izany tsy ireo olona reo ny resantsika fa le olona manao hoe sy tsy olana io ny olona rehetra mandalo olona daholo hitanao za koa mamanana ny fombako ihany koa fa soavana ny amonjena mandeha amin'izao ny rozy ianao raha ohatra ka manao takizany azonao ve ny zavatra resahako tsy misy tiako aminareo reo ho tahaka ny olona hitako tao anatin'ilay fahitana tsy misy tiako mihitsy ozy koa le afaka tamin'ny raha nareo rehetra fa tsy nisy nafeniko fa notoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra novahiko tamina konferansy iteny io dia nisy pastora tonga nanatona izy hoe tena say ianao nametraka ny teolojia ny testamenta taloha ampanao asa fanompoana takana izao ozy aho hoe zany ve sokafinge ny baibolinao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoapolo teny an-tana an'ilay baiboly dia sokafan'ilay izy toy izy hoe mba vakio nge lazainy Paoly aho ozy izy Paoly afaka amin'ny raha nareo rehetra fa tsy nisy nafeniko taminareo fa nitoriko taminareo avokoa ny saina natolotr'Andriamanitra zao ny zavatra ataontsika ankehitriny mahita soratra masina tiana sy mahafinaritra antsika tsika dia milaza amintsika hoe tiantsika nge Andriamanitra ya tiantsika izy lalina tokoa ny fitiavany antsika ary tena maty ho antsika izy fa io ny tena tolotsain'Andriamanitra rehetra izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny ary tsy mavesatra ny didiny mazava ho azy fa reto olona reo dia mpanao meloka tsy mba mitandrina ny didiny reto olona reto fa ataony fahazarana fotsiny ilay izy ka reveriny fa tsy maninona zany satria mety satria misy fahasoavana milamina nalatsany ho any rany efa nao vavaka fibebahana fantatrao ve ny zavatra ambara ny mpanao asa fanompoana malaza anankiray ozy izy fanaovana vavaka fibebahana mahatonga olona maro any amin'ny elo kokoa raha oharina amin'ny fisiany-trano fisotroana aty Amerika inona ny antony satria manaisotra an'ilay tahotra an' Jehovah amin'ny fiainan'ilay izy efa nanao ilay vavaka formula zareo manana vaovaonareo vanim-potoana mampidi-doza zao iainantsika izao ka sika dia efa namorona Jesosy saritsarina ozy izy Paoly izay azo ny olona iainana ao anatin'ny fahotany amin'izao tontolo izao tahaka an'izao tontolo izao ny fiainany tsy misy mahasamy hafa azy amin'izao tontolo izao tsy mba olona voatokana nefa mihevitena fa ho any an-danitra tsy araka ny soratra masina zany tiako atsikafona mihitsy ilay izy ary zany ny antony resahako an'izany androany raha jerenao zavatra lazainy Paoly amin'ny Timoty dia izao ny lazainy fa oka ho fantatrao ry Timoty fa ny amparany any dia isy andro mahory oka ary Paoly inona ny tianao tenenina miresaka momba ny andro iainantsika amin'izao fotoana izao izy dia lazainy fa sarotra hony ahoana ny asarotra an'izao andro iainantsika izao raha mamaky ianao dia nokapohina tamin'ny tena intelo nokapohina tamin'ny tena ainao hoe inona ny antony kapohina azy tamin'ny tena amaky vakina ny tolana tsaroako ny lalao indray andro zay dia nianjera tamin'ny tena dia nisy vono tola tehezako fa nandeha nitory tena efa tena nandritra ny ray volana sy tapany dia hoe rovina ry ny voasitrana ozy izy le mpitsabo hoe vaky ny tolanao ka mila ray volana sy tapany eo voasitrana eo ka nkapohina mafy taka zany olona mba tonga azy atsapa fanantaina mandritra ny herinandro maro intelo ny kapohana i Paoly kapohana karavasy intsivy amin'ny telopolo izy ainao tsara ve ny fomba kapohana ny olona tamin'izany antony amin'ny poto fikapohana le olona ka ny lamosina ny atsotra tsara ka rehefa avy le karavasy miratsana sivy dia mipasaka ohatra ny doberany didina tamin'ny antsy vao mafana le izy kapoka sivy amin'ny telopolo indinona tao an'izany ao ve toraham-baty Paoly dia izao andro izao no lazainy fa hoe mbola sarotra ny ony azy
ary aveo de lazainy amintsika ny antony zany hoy zao ny olona de ho tia teny ho tia vola tsy misaotra tsy manaja zay masina mpanontolo fo de mitoy izy milaza hoe izy miresaka momba ny olona izy eto afoiziko le izy manao fihetsika mpivavaka nefa manda ny heriny fahasoavan'Andriamanitra izay mahatonga azy ho araka an'Andriamanitra zany hoe fahasoavana zany de mandrakotra eno tsara fahasoavana de tsy manafaka atsika fotsiny amin'ny fanamelon'ny fahotana ihany fa io de manafaka atsika amin'ny fanandevozany fahotana koa ao ve zay le izy tsy maintsy ambaratsika amin'ny olona zany zavatra zany satria tsy afaka ny manana fahasoavana ianao raha tsy efa mino ary tsy afaka ino zavatra zay tsy fantatra ianao ka raha tsy fantatry ny olona ny fahasoavana manome atsika hery ny herin'Andriamanitra manome atsika fahaiza-manao ary ny fahasoavan'Andriamanitra manome atsika fahaiza-manao iaina araka ny sitrapony ahoana ny ahafahantsika manao izany tsara le toroteny jereo ny 9 hoe olona maloto saina sady tsy marimarina amin'ny finoany mario tsara fa manana finoany izy ireo saingy tsy marina fa ny ratsy fanasiny mpisoloko kosa mpisoloko zany reto zany ho resahako reto toetra amboarimboarina ny ainany reo dia androso mario tsara fa androso azo vahoaka be ite toerana anaovana fivoriana ozy izy Paoly hianatra foana reo fa tsy tonga amin'ny fahalalana amin'ny fahamarinana mihitsy sady amitaka ireo no ho voafitaka reo le karazan'olona zay anantena ny ampidiran'i Jesosy nefa horoahana tsy tiako mihitsy izy olona tsy tiako mihitsy na iza ho isan'izany afaka manao amen ve izany ny antolazany Jesosy hoe ny zavatra ataony olona no azonao hamantarana azy tadidiko raha ohatra mbola tany ampianarana ny zanako dia nianatra tamin'ny sekoly kristianina dia zay mantsy azy hoe ainareo ve ahoana ny fomba hafantarana ny ankizy raha ohatra tena kristianina izy tsy amin'ny alalany zavatra lazainy fa amin'ny zavatra ataony le izy ny zavatra ataony no hamantarana ho azy afaka manao amen ve ianao noho izany no antony itohizan'i Jesosy milaza hoe misy fototra petrany amin'ity Matthieu 7 ity Matthieu 7 misy fototra eto izany hoe ity le fototra ary koa amin'izany nazovi mandre izany teniko izany ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manantsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy hitanao vatolampy ny fototra fa izay rehetra mandre noho izany zany sady mandre ny tenin'i Jesosy fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy izany hoe misy fahasamihafana zany eto amin'reto olona roa reto ny ray nankatoa ny ray kosa tsy nankatoa ilay tsy nankatoa dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny trano teo ambony fasika ary efa tratra ny tafio-drivotra zany le trano teo ambony fasika tsy haiko izay atsarany ihany fa tsy maintsy ny enjera ilay izy ka izany no antony ilantsika fototra mahasalama eo amin'ny fiainantsika afaka manao amen ve tsy miteny anglisy ve ianao na mahalala olona tsy miteny anglisy nefa mbola mila fampianarana hafa avy amin'ny John sy Liza Bevere mankanesa reo amin'ny cloudlibrary.org ary ao mivantana ary ataovy download ao ny karazana fampianarana safidio fotsiny fitempirenenao safidio izay fomba tianao hakana fampianarana e-book afatra amin'ny video audiobooks fampianarana mpandaharana fahitalavitra baiboly sy maro hafa tsy dio ary ny cloudlibrary.org inona zany le fototra Isaia 7:3 ary izy no fototra lalipaka ho anao amin'ny androm-piainanao areny famonjena sy fahendrena ary fahalalana ny fahatahorana an Jehova sa hoe ny fahatahorana an Jehova no fanalahidy ho amin'ny rakitra soa io ka lazainy Isaia mpaminany amintsika eto fa ny fototra tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika dia ilay tahotra feno fahatahorana an Jehova aleo hanamafy amin'ity zavatra izay notoriany Jesosy ity mihitsy masika be izy ity zao lazainy Jesosy fa ho avy ny fotoana izay ampisehoana ny zavatra rehetra na fenina sy ampahafantarana ny tsy ambaratelo miresaka momba ny andro fitsarana izy eto inona moa zany le zavatra rehetra na fenina fisainana fikasana antony mandrisika zavatra izay nataonao izay heverinao fa tsy hitany hafa na fenina ireny fa mbola iseho ny fikasana rehetra antony mandrisika sy fisainana miafakafana dia mbola ampahafantarana daholo koa na inona tenenareo amin'ny maizina dia hore ao amin'ny mazava ary izay bitsinareo mangingina ao nefitrano mihidy dia mbola hotoriana eo an-tapitrano mba andrenesany rehetra azy amin'ny andro fitsarana zany ainao vina ny ambana manaraka jereo risaka izy fanambarana manaraka ty andiny manaraka aza matahotra izay mamono ny tena nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany fa sehoka anareo izay tokony hatahoranareo matahorana Andriamanitra zareo dia teny lazainy Jesosy ty ary matahorana Andriamanitra izay manam-pahefana nary ianao any amin'ny elo eny izy no tokony hatahorana noho izany ny zavatra lazainy Jesosy dia tahotra an'Andriamanitra no manala antsika amin'ny toerana
izay ninotsika lainga fa afaka manafina lainga amin'Andriamanitra tsika. Aleo lazaiko aminao. Hainao tsara fomba fampiasana ny termometra hitsapana hafanana amin'ny vatanao. Ampiasaina koa ny termometra hitsapahanao ny hafanan'ny tahotra ao n'Andriamanitra. Fa tsy azo ny heverinao fa azonao hiafenana an'Andriamanitra. Everiko fa tsisy azoko hafenana an'Andriamanitra zany, ahoana zany ireo fiainana sy ny fisainanao tahaka an'izany? Maninona ny tahaka an'izany ny antony mandrisika anao? Maninona ianao noho ny zinandratrana ny olona? Dia hoe ianao fantatro fa marina zany fa ilaiko lazaina aminao kosa ny zava-nitranga. Ka hainao tsara mihitsy fa ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia nitondra fampotehana amin'iny olona. Tonga eo amin'ilay fisainana mihitsy azy ianao hoe tsy hitan'Andriamanitra akory ny antony mandrisika anao. Elo izy zavatra lazain'ny mpitarika ny Israely ary hoy izy tamin'ny Ezekely 7:12. Ry zanak'olona, efa hitanao ve nataony loholo ny zanak'Israely amin'ny maizana? Izao ny lazainy fa hoy izy Jehova tsy mahita anay. Mety hevitra mihitsy ianao fa afa manafy ny zavatra amin'Andriamanitra satria ampitovianao amin'ny tenanao izy ny tahotra n'Andriamanitra mampisandratra azy araka ny tokony ho izy, mahatonga azy hivavahana araka ny tokony ho izy satria Andriamanitra izy. Zany hoe Isaia dia lehilahy araka n'Andriamanitra. Nitory tamin'ny olona nanao ny ratsy ho tsara sy izay olona nanao ny tsara ho ratsy izy, loza ny mpimamo izy, loza ny mpiavonavina ao Isaia 5. Fa avy eo amin'ny Isaia 5 dia nahita ny tompo izy. Ary tsy niteny izy hoe loza ny mpimamo fa izy hoe lozako. Satria izay vao hitany hatramin'izay niainany izy tokoa ilay tompotompoiny. Izay vao hitany hatramin'izay niainany maha Isaia no antren'Andriamanitra masina. Izao fandehany. Ny tahotra n'Andriamanitra dia mahasalama satria miaro anao ahafantatra fa miaraka amiko Andriamanitra. Ary Andriamanitra izy sady madio sy masina. Ka misaotra anao Andriamanitra nomenao anay ny fahaizana iaina sy isaina tahaka an'izany noho ny fahasoavana. Za zany dia mila fahasoavana, adala fahasoavana aho. Soraty zany, apartahoany Jombevira dia adala fahasoavana. Tiako azo daholo ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra izay azoko alaina satria fantatra fa tsy afaka miaina raha tsy misy an'izany. Tsy mifiatsika ataoko ety ivelany ihany no tiako ragofa amin'ny fahasoavana, fantatro fa aviatona no goany. Tsy maintsy manana antony mandrisika, tsy maintsy manana fisainana tsara, tsy maintsy manana fikasana tsara aho. Ary izany no miteraka zavatra ty ivelany. Afaka manao amena ve ianao? Toriteny aho zao Tsy azoko atao manasaraka fitsarana amin'ny tahotra n'Andriamanitra. Tsy azonao atao zany. Fananana fahatakarana tsara. Ny seza fitsarana Kristy, ny fananana fahatakarana tsara ilay seza fiandrana fotsy lehibe, ny fananana fahatakarana tsara ilay andro fitsarana. Dia miaro antsika atahotra n'Andriamanitra. Jereo nge zavatra lazain'ny Paoly izy hoe fa isika rehetra dia tsy maintsy iseho miariary eo amin'ny seza fitsarana Kristy mba handraisan'ny olona rehetra ny valiny zavatra nataony teo amin'ny teny. Dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Koa amin'izany satria fantatsika ny fahatahorana ny tompo. Ka tsy mahaliana ve zany hoy izy Paoly hoe satria fantatsika fahatahorana ny tompo dia mandresy lahatra ny olona izay. Inona moa ilay tahotra an'i Jehova? Afaka milaza ve za aloha dia tsy mino hoe fahatahorana an'i Jehova dia fahadiran'ovana azy. Ahoana moa ny ananantsika fanakikezana aminy? Ahoana moa ny adadatsika azy rehetra ka fahadiran'ovana amintsika? Okay? Zany hoe rehefa nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny tany Egipta Mosesy dia nentiny teo an-tendrombohitra ireo ka nidin'Andriamanitra. Ka rehefa tonga izy dia nanana karazam-baliteny tahaka ny an'i Isaia izy, fa ny an'i Isaia moa araka n'Andriamanitra fa ny azy tsy araka n'Andriamanitra satria nandositra n'Andriamanitra izy ireo marina. Ary tena diso fanantenana Mosesy zao tao an-tsainy ry zareo Andriamanitra efa nanafaka anareo namoaka anareo izy dia mba hampafantatra ny teneny aminareo izy ny dadanareo. Nitondraranareo nivoaka ny tany Egipta dia nanatona azy nefa nareo mandositra azy indray. Dia nijery azy ireo Mosesy koa izy aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo ary mba ho natrehany nitavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo. Aza matahotra fa tonga Andriamanitra hizaha toetra anareo, inona ilay fizahan-toetra ahita ohatra ka misy tahotra aminareo. Ohatra ny fanohitra zany kanefa tsy mifanohitra ny zavatra ataon'ny Mosesy dia mampiavaka ny fahadiran'ovana n'Andriamanitra sy ny matahotra azy. Mahasamy hafa azy ny fahadiran'ovan'Andriamanitra dia manana zavatra feno. Adama zao dia nandositra n'Andriamanitra satria fahadiran'ovana izy tao amin'ny Saedena. Tsy manana zavatra fenona zany izy fa ny hanalavitra n'Andriamanitra ny tena mahafahadiran'ovana azy. Raha ohatra ka ilainao famaritana voalohany tahotra n'Andriamanitra dia zao miorooro tsy te hanalavitra azy. Ny olona matahotra n'Andriamanitra dia tsy milaza hoe hatraiza ny ahafahako manakaiky ity fahotana ity ka tsy ho lavo. Ny olona matahotra n'Andriamanitra kosa dia milaza hoe te hanalavitra ny fahotana io mba tsy hitako an'io satria za manakaiky an'Andriamanitra zao. Ilay atao hoe matahotra an'i Jehova dia manaja, mametraka azy ambony, manome lanja, manome haja ary manana ovitra azy ambony zavatra rehetra. Izany hoe tiantsika izay tiany ary halantsika izay halany. Okay, asehoko anao raha ity zavatra ity. Ndray andro aho nivavaka, efa tamin'ny taona 20 zany hitanao za mantsy mivavaka adiny 2 ny 10 isa-maraina. Amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 isan'andro. Mivavaka foana azy zany. Tena mivavaka isan'andro foana azy zany. Ary sady mitory amin'io fa nivavaka. Boing. Tsy nisy hery mihitsy ny toroteniko. Toy Andriamanitra fa maninona tsy misy ositra matanjaka mihitsy amin'ny fiainako. Dia hoy izy hoe satria mandefitra amin'ny fahotana ianao.
tsy eo amin'ny fiainanao ihany fa eo amin'ny fiainany hafa koa de vakeo ny zavatra nylazako tamin'i Jesosy rehefa nasandatra ho tompo sy mpanjaka ny fiangonana sy izao rehetra izao izy izao le izy satria ianao tia fahamarinana ny ray no miteny amin'i Jesosy eo satria ianao tia fahamarinana dia hoy ny tompo hoe mijanona aloha eo kristianina rehetra tia fahamarinana fa tsy nijanona teo mihitsy satria ianao tia fahamarinana ka mankala fahotana dia Andriamanitra ao mihitsy nanositra anao ambony namanao ozy izy hoe mila ositra ve ianao eo amin'ny fiainanao mankala fahotana dia hita ositra ianao eo amin'ny fiainanao tena nanova ny fiainako zany nanova mihitsy zany antony nahatonga ny jaonam-panaodisa nanana fahefana rehefa nitory tahaka izany koa ny Jesosy nitory tamin'ny fahefana izy satria nanana fankalana masina ny fahotana izy raha mijery an'i Jesosy ianao izy ny solofony Jese ny fanahy ny Jehova ao aminy fanahy ny fahendrena ny fahazavantsaina ny fanoloran-tsaina ny faherezana ny fanahy ny fahalalana fanahy ny fahatahorana an Jehova ary hoanitra ny kasitrahana aminy fahatahorana an Jehova raha mijery ny Hebreo 5 ianao dia izao nolazay noenoina Jesosy no nitahotra an'Andriamanitra tao aminy misy olona zao mba hinoina ve mivavaka ataony izany tsy maintsy fantaritsika mila matahotra araka an'Andriamanitra raha te ho re azonareo ve izy maharaka avy ianareo tahotra an Jehova dia midika hoe tianao afoinao le izy satria tia hankatoy ianao mangovotra amin'ny teniny ianao manana fanirina lalina hankatoy azy ianao dikan'izany dia hankatoy azy ianao na dia tsy azontsika aza le izy hankatoy azy ianao na dia tsy misy dikany azy hankatoy azy ianao na dia marary azy hankatoy ianao na dia tsy mety atombotso azy hankatoy ianao antsakany sy andavany mihitsy izany no tahotra an Jehova noho izany fisehoan'ny tahotra an Jehova dia fankatoavana ny teniny izany no fisehoan'ny tahotra an Jehova basiko asehonao ve ny zavatra lazain'i Paoly tamin'ny fiangonana Filipianina ny apôstôly Paoly nanoratra an'ity ka tiako tadidinao fa tsy misy famakafakana manokana izy ity avy amin'Andriamanitra izy satria soratra masina rehetra dia tsindro mandrin'Andriamanitra miteny amintsika zany Andriamanitra tiako ianao andre an'ity teny hoe tena Andriamanitra mihitsy miteny aminao koa amin'izany ry malalako mario tsara fa malalana ianao koa amin'izany ry malalako tahaka ny anekenareo mandrakariva fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho miasa amin'ny tahotra sy ovitra hatanteraka ny famonjena anareo tahotra sy ovitra no mitarika anao atahotra an'Andriamanitra rehefa tsy hitanao izy rehefa tsy tsapanao fanatrehany ankatoan'Andriamanitra mantsy ny olona rehefa tsapa ny fanatrehany fa rehefa tsy eo ny fanatrehany dia tsisy afa amin'izao tontolo izao izy tsy manana tahotra an'Andriamanitra satria ny tahotra an'Andriamanitra miaro anao ankato manosika anao hanatona azy zany na dia tao tsy tsapanao azy ny fanatrehany eny fa na dia lavitra be ny amin'ny dezera azy ianao zava-dehibe mihitsy ny tahotra an Jehova io ny tena fototry ny seza fitsarana raha manana tahotra tsara an Jehova ianao dia azo rarany tsara ianao anolohan'ny seza fitsarana noho izany ny zavatra ny anarantsika tamin'ny lesona voalohany sy ity lesona ity dia izao mila hery rososona dia ny tahotra an'Andriamanitra sy ny fitiavana azy mba hanome antsika fahatokina amin'ny seza fitsarana tsy azonao sarahany reo reo satria raha tsy matahotra an'Andriamanitra ianao dia tsy tena mahalala an'Andriamanitra mety ity olona izay hitakitanao an-tsara fotsiny angamba ianao maro ny olona ny tia LeBron James fa raha tena mihoana aminy zareo dia mety olona tsy mitovy amin'ny hitany amin'ny tele izy noho izany mety ianao Jesosy hafa izay tsy mitovy amin'ilay amin'ny seza fiandrianana ianao raha tsy matahotra azy satria ny fahatahorana an Jehova ny fiandohan'ny fahalalana ahoana ny itiavan'ny olona anankiray izay tsy fantatrao akaiky endrik'ilay olona fotsiny zany ny tianao fa tsy le tena izy noho izany mila fitiavana sy tahotra an'Andriamanitra fa azahoantsika n'ilay fahatokina ilaintsika eo amin'ny seza fitsaran'i Kristy asa alohany aminao fa za rehefa nasain'ny tompona merina ny fampianarana ity dia ho ia hoe Andriamanitra misaotra anao indrindra tsareo koa mantsy ny fiatraikan'ity boky ity rehefa nanoratra an'ilay izy boky hafa tsy nanitsaika tamiko fa tia rehefa nanao ny fanomana rehetra sy ny famakiana miaraka amin'ny fijerena indray an'ilay boky satria tena nampiana zavatra betsaka sy vaovao mantsy ity boky ity dia tena nasoa aly izy nasoa amen tahotra an Jehova dia azo antoka tazony le izy miantsoantsoa an'Andriamanitra angatao le izy ahoana ny azahoanao ny tahotra an Jehova fanahy an Jehova mangata amin'ny ray nareo ary izy hanome anao fanahy masina raha mangataka aminy ianao amen tain'Andriamanitra ianao lesona manaraka fahatahorana an Jehova no fototra ao antsika ka izany fototra izany hoy Jesosy no miaro ny lalantsika mba hananantsika fahatokina amin'ny andro fitsarana satria olona efa nankatony teny itsika hitanao tamin'ny 10 manokana efa nalehako tsaroko ny fotoana voalohany nahitako io fahatahorana io namaky ilay tao amin'ny testamenta vaovao indray alina dia notoriako tamina fivoriana izy io
dia nitsangana ilay pastora ka nanitiana ditra ny 5 minitra ny ampitsoniny tahitra sy nalahelo aho fiangonana lehibe zany no heveriko fa nandratra ilay fiangonana aho niverina ny ampitsoniny ny antsoantso an'Andriamanitra ny kikika arabaky teny tompo mifona fa nandratra ny fiangonanao kanefa mbola mifafinaretan'Andriamanitra fa tsy nifatizerany no tsapako ka noho izany dia mbola nangataka mafy tamin'Andriamanitra ihany aho mba hamenony ahy ny tahotra any Jehova tateoriana dia hitako fa iray amin'ireo fisehoan'ny fanahy masina io tahotra io raha milaza Jesosy mangatany fanahy masina amin'rainareo ny fanahy masina dia omeny anareo ny fanahy ny fahatahorana ny Jehova ary ny antsoantso mihitsy tamin'izay andro izay ka niova ny fiainako ka izaho afa mihitsy ny fomba fahitako zavatra manana ny tahotra amin'ny mpanajana ny Jehova eo amin'ny fiainako fantatrao ve fa tsy misy tsony inge ilay fiangonana lazaiko taminao io ankehitriny aleo ilaza aminao fahatahorana ny Jehova maharitra mandrakizay madio io ka tia ampaherenao aho mba hihetsika ianao amin'ny herinandro ity ka vakio ny soratra masina ao amin'ny testamenta vaovao momba ny tahotra ny Jehova ka mankanesa ao misy atao 40 ka jereo afinaritra amin'izany Jesosy ka avy eo dia miantsoatsohan'Andriamanitra mba hametraka ny fanahy masina manana ny tahotra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao